sasatra tsisy tsy hoainao atao fa tsy nampinao io lanja miakatra naniarokiny fahafatesanaza tsy asakana ny fangagana ny aizy mpito no mampilaza fefa manakaiky ny fahazavana ny aizy mpito no mampilaza fefa manakaiky ny fahazavana yara ivavakisika tsy mivadika andriamanitra yara ivavakisika mandrapy sokatiny lanitra fa tsy maintsy hotafita rezany any ambanitrany fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rano fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rano tsy hisy ampimana na sarotra azy ny lalana ny maso ny fahavalo ny latabatra inanana fa ny marina ny famarinana no any lalany tondrany hatrany amparany no nanarany yara ivavakisika tsy mivadika andriamanitra yara ivavakisika mandra isokatiny lanitra fa tsy maintsy hotafita rezany any ambanitrany fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rano fa angonanisika ampony ampanay amin'ny rano. Alleluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako. Miarabanao tonga soa fanatrian'ny tompotompoko. Faly aly kokoa foko eta makasitraka an'Andriamanitra satria misafidia manokana ako afaka anompo anazy eto anio. Ifankahitam-panahy aminao eto dia makasitraka anazy tena feno fisaorana an'Andriamanitra ny foko. Eto koa dia makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady dia mbola namiana koa fivelarana amin'ny asa fanompona. Makasitraka indrindra tompoko ho tahin'Andriamanitra hatrany anie nareo. Araky ny hira teo dia hiaraka hivavaka isika. Fa alohan'ny hivavahantsika hidirantsika amin'ny vavaka dia hamaky ny tenin'Andriamanitra aloha isika. Izay hitantsika ao amin'ny Isaia 5:5 ka hatramin'ny 7. Mitadiava Jehova dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afohy ny lalany ary ny tsy marina afohy ny heviny. Ary aoka hiverina ao amin'ny Jehova ireny famindra fo aminy izy. Halleluia. Izany ny ten'Andriamanitra. Araka io ten'Andriamanitra io dia alohantsika tena hoe hitady an'i Jehova Andriamanitra tsika amin'ny fisaorana. Hitady anazy tsika amin'ny fankasitrahana. Satria amin'ny fotoana tsika hoe misaotra an'Andriamanitra dia eo izy mameno antsika miasa amin'ny fiainantsika hatrany hatrany manao soa amin'ny fiainantsika hatrany hatrany. Eto tsika dia tena hoe hiantso anazy satria akaiky atsika izy. Hiantso anazy tsika mba tena hameno ny fanatrehany indray tsy mahavita na inona isika amin'izao. Tsy mahefa na inona isika raha tsy mifanahin'Andriamanitra dia hiantso azy tsika tena hiantso tanteraka anazy tsika. Ary ihany kokoa hifono aminazy amin'izay rehetra nataontsika fa tsy mendrika. Tsisy tanteraka na dia iray azany
dia mila antsika mangataka famindrapo tanteraka amin'Andriamanitra. Mila antsika tena hoe miverina mamefena antsika amin'ny Jesosy Kristy mba hanjakana tanteraka mba hoe ho afahantsika, ary ihany koa mba tena hidirana an-tsehatra momba antsika rehetra, mba tena hoe isy kasika mahagaga, isy fanafana na izay rehetra mety hoe marary ianao na manana olana ianao rehefa verina amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao, dia izy indray no mikarakara manokana, miasa amin'ny fiainanao manokana. Ka andao antsika amin'izao fotoana izao hivavaka, hanandratra feo antsika amin'Andriamanitra, hisaotra anazy amin'ny zavatra rehetra, dia hangataka fanatria feno eto androany. Asan-drato ho vavaka ao. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy, misaotra anao sy midera sy manome voninahitra ny anaranao. Makasitraka anao ny amin'ny fahatsarana rehetra izay namenao anay, ny safidiananao anay eto androany, mitondranao zanakao tsiraray avy naraka izao fotoam-bavaka izao. Misaotra anao izay. Tsy mahay fanahinana iny izay Tompo, fa mila hery avy aminao, mila mifanatrianao hanatrika feno eto ka manjaka feno eto ny herinao. Ataovy ny asanao tsara indrindra fa io zanakao tsiraray avy. Oka isy famindrapo hivoaka eto androany Jesosy, oka isy famindrapo tanteraka hikasika ny zanakao tsiraray avy, hanadio sy hanafaka izay rehetra mety hoe fahotana. Tsy marina izay, tsy tanteraka izay, fa kosa Tompo, ianao no miteny fa izay rehetra manatona anao dia tsy mba ho lavinao kosa. Aneso izay Jesosy dia manatona anao amin'ny fasahiana miaraka amin'ny heribe, mangataka fanadiovana feno amin'ilay rahanao. Ilay rahanao izay mbola miteny lavitra no rany abela ka nadio tanteraka anay eto androany. Sasao ny fahotana eto, fa te hita voninahitra ao izay, te hitanao hiasa amin'ny fiainanay izay. Makasitraka Tompo amin'ny fanadiovana. Indro atolotrany tena anay eto anatrianao mba hanjakanao feno. Oka ny fahasoavanao sy fanatrianao Tompo, tena meno anay tanteraka eto androany, ampijoro anay. Ary ihany kokoa Tompo, atonga anay tsy ho lava, fa tena ho any fatanterahana tanteraka sy ho any fanafana. Oka ianao tena hitratsehatra eto ny herinao magaga, nafaka tanteraka ny tsiraray avy eto. Na iza Tompo, mila fanafana sy fanasitranana eto dia sao ny fiainan'ny tsiraray avy. Fa io manokana ny tsiraray avy eto Jehovah Andriamanitra, tsy trano izay rehetra marary, afao izay rehetra hoe voafantotra, ary izay rehetra mananonana Tompo, dia oka menao fandresena sy vahaolana izy. Ampandreseo amin'ny andiny tsiraray avy eto, fa io fiainan'ny tsiraray avy. Idiran-tsehatra Jehovah Andriamanitra fiainan'ny tsiraray avy mba ho voninahitra ny anaranao rery any. Oka Tompo fiadananao ny anjaka eto, oka tena isy fanantenana avy aminao amin'ny olona tsiraray avy, finoana mahagaga hirotsaka amin'ny tsiraray avy. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Alleluia, amen. Alleluia. Tena tsara ny Andriamanitsika hirotsaka aminao ny fiadanana, satria anao efa le olona voavela heloka, ianao efa tena hoe mpandresy androany. Matetika antsika mazana, misy fotoana tena hoe reraka-po, misy fotoana antsika tena hoe mandalo ady mafy. Dia mety nisy tamin'ny maraina nandeha niasa, dia mety hoe niarana tsy rahana sahady vao tonga tany hoe manomboka ny herinandro. Dia izany rehetrarehetra izany no entina mandrava tonga tapitra ny herinandro, tena tsy ho vita izany. Misy ihany kokoa amin'izao fotoana izao miandrandra hoe fitsarana any an-tribonaly, mety hoe nigadra. Dia miandrandra ny fitsarana izy amin'ity herinandro miditra ity, amin'ity herinandro vaovao ity. Hoentsika mbavaka izany olo izany mba tena hoe Andriamanitra hiasa. Amin'izao fotoana izao ihany kokoa mety misy amintsika eo manaraka izao fotoam-bavaka izao marary. Mety efa raniaika mihitsy manatona dokotera, mividy fanafody, manao azao rehetrarehetra izao na atao daholo na fanafody naturel, atao daholo ny artificiel amin'ny dokotera, fa tsy mahita vokany, mety tena kivy tanteraka. Fa androany Andriamanitra dia amoaka ny rariny aminao, ho famonjena. Amoaka famonjena vaovao anao Andriamanitra, anasitrana, anafaka anao tanteraka amin'izany aretina izany. Amin'izao fotoana izao ihany kokoa mety hoe misy amintsika manaraka izao fotoam-bavaka izao tena hoe misy zavatra sarotra hatrehany, mety hoe manana ady. Tsy fantako izay mety hoe manjoa anao amin'izao fotoana izao, fa tsarovy fa Jehovah Andriamanitra ao dia hiasa amin'ny fiainanao eto androany. Tena nafaka hitondra famonjena tanteraka ho anao eto androany izy. Ho amarintsika izany tenin'Andriamanitra izany, alohan'ny amarintsika izany rehetrarehetra izany
hoe mamoaka rano anao Jehovahndriamanitra, manasitrana izy a, mahay mamonjy izy a, ary ihany kokoa mahay zavatra mahagaga izy a. Hoamarintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany a, alohany hitondrany ranadafetra amin'ny zavavavaka zany a, dia mamaky ny tenin'Andriamanitra aloha tsika, izay hitantsika ao amin'ny Salamo 5:20 azafady, 5 azafady tompoko. Salamo 5:20 andiny 9 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky. Iaino izay lolazain'i Jehovahndriamanitra aho, fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy, dia amin'ny olony masina, koa ka tsy hiverina ho amin'ny fahadalana ireo. Eny tokoa akaiky izay matahotra azy ny famonjeny, mba hitoerana voninahitra eo amin'ny tanintsika, miaona ny famindrapo sy ny famarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana, ny famarinana mitsimoka amin'ny tany, ary ny rariny mitsinjo eny an-danitra. Eny Jehova anomeny tsara, ary ny tanintsika avoka zavatra, ny rariny no hialoha azy, sady zotra anaraka ny diany eny an-dalana. Halleluja. Zany tenin'Andriamanitra. Mino fa iainao zany satria manaraka izao fotoam-bavaka izao ianao dia tena hoe miaino izay voalazan'Andriamanitra fa hitovy fiadanana izy. Ary ihany kokoa ame rariny anasy ianao izy miarany tsy rariny any amin'ny toerana misy antsika tsirairay aby any, na any am-piasana na any manodidina antsika, dia ampihavana antsika izy, ampiona fihavanana amintsika amin'ny olona rehetra, amin'ny mpampiasa antsika, ampihavana antsika amin'ny mpampiasa antsika. Andriamanitra eto hitondra famindrapo, fahasoavana, famarinana, nefa tenen'ny voalazany ato daholo zany rehetrarehetra zany a. Dia mino ka fa amin'ny alala zao vavaka hoentin'ny ranadafetra zao dia izy tokoa tena hoe fitsarana tanteraka ho aminao, ho aminahy ihany kokoa ny amin'ny ady izay atrehantsika. Ka dao ranadafetra hoeto amin'izany vavaka izany zay amin'izao fotoana izao. Alleluia. Faly miaraba antsika rehetrarehetra rahalasana bavy izay manaraka izao live izao ny tenako ity vavaka tsika rahalasana bavy amin'izao fotoana izao ivavaka ao anao mba tena hoe amoan'Andriamanitra amin'ny rariny rehetrarehetra izay tokony ho anao amin'ity herinandro ity, ary mba tena hoe anafana andreo karazana tsy rariny rehetrarehetra izay eo amin'ny fiainanao. Aoka ianao tena hifantoka ary amin'izao fotoana izao, ary tena hoe ataovy amin'ny fona manontolo ihany konkoa, aza mihaina fotsiny mivavaka fa tena ataovy ihany konkoa ao anatin'ny fona hoe teneno amin'Andriamanitra izay rehetrarehetra karazana tsy rariny rehetra miatro amin'ny fiainanao, fa hiainao anao tokoa izy fa mifamindrapony dia aminao, ary famonjeny dia efa amintsika. Asandrato ary feonao amin'izao fotoana izao hivavakantsika. Raha io misaotra anao mankasitraka anao mideranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao zahay, satria mbola tahinao zay amin'izao fotoana izao, mbola omenao izao fotoana mahafinaritra be izao zay dada amin'ity live ity, ahafahana mbola mifampitondra sy mavesatra satria ny teninao dia manambara sy miteny aminay manao hoe mifampivavah mba hahery anareo ary mifampitondra izay mavesatra. Androany zay dada raha mivavaka mitondra mambavaka reto raha lampo sy anabavaka rehetrarehetra izay manaraka ny live reto amin'izao fotoana izao mba tena hoe anafahana ny tsirariny rehetrarehetra izay mety miatra amin'ny fiainan'izy ireo dada. Na inona karazana tsy rariny dia ianao dia Andriamanitra tompony fahamarinana ianao, ary ianao dia mandeny fa ny rariny ny fahamarinana no aminao. Ko androany amin'ny vavaka mitondra mambavaka reto raha lasana bavaka rehetrarehetra reto dada, na inona mety karazana tsy rariny, na any amin'ny mety fiainan'izy ireo andavanandro any, ny any misy ireo mety miandry fitsarana, any miandry fitsarana, misy konkoa ireo mety mitady asa tsy mety mahita asa, misy ireo tratra tsindra azo lena ny ampiasana dada, misy konkoa ireo mety hoe tratra tsindra azo lena eny amin'ny fiarahamonina eny, dia entina ambavaka eto anatrianao izy ireo mangataka aminao zay dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, mba hanafaka ny tsy rariny eo fiainan'izy ireo, ary mba hitondra vahaolana, hitondra fanafahana amin'ny fiainan'ireto raha lavitra sy anabavaka rehetrarehetra reto androany dada, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao misaotra toko malala ao makasitraka betsaka raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Halleluja. Makasitraka anao ranadafetra mitondra ny entana zavavaka izany. Amin'izao fotoana izao antsika dia anaraka tantaran-tsary anankiray izay entin'ny anadasy rahavavy amin'izao fotoana izao dia manara finaritra ry tompoko. Tena vaky mihitsy ny lohako amin'ity volany raisiko ity, fa tena kely ity vola ity. Vidiny entana eny an-tsena miakatra tsisy ohatr'izany. Eko lazana ankizy mbola hifeno fatrano jirama ahoana ny ataoko amin'ny tsinjara amin'ity vola ity.
Tena vaky izany loko izany. Operana vaga. Ahoana tompo? Ranada. Manao ny ianao zay? Salama tompo. Salama. Mandroso e? Mandroso mipetrapetraka e? Salama tsara. Salama fa tena vaky ny lohako e. Fa inandray. Enao ma zavatra mamparary ny lohako zao? Zao ny karaha mandresina zao teo. Dia mba eritreretinao mba mahita anao eny an-tsena fa miakatra be ny entana rehetrarehetra eny an-tsena eny. Tsy antsasaka ny zavatra nieritreretiko mihitsy zao vitan'ity vola kely indesiko. Ekôlazin'ankizy, fena, jirama, hofatrano, fre, sakafo agnatin'izao inona no vita zao, tsy vita ninino zao, tena vaky ny lohako e, tena marary ny lohako, tsy haiko mihitsy ataoko ahoana itsinjarany vola io. Tsotra be zany ranabavy. Zany problème zany ve no mamparary lohanao sy mampiasa sainanao eto? Tena marary lohako e, tena miasa saina. Jereny le vola ndresiko mba tsy afeniko anao mba tonety anao mahita zao. Dia mba jereny dépense andeha ataoko agnatiny io. Tsotra be ny vahaolana ary manana vahaolana ny amin'izany tsika. Fa zao ny atoroko anao manatonan Jesosy ianao. Fa efa vonina mahan'izany Jesosy raha manatona azy ianao satria efa ao aminy eny zavatra rehetra. Aza misahira-tsaina intsony hitady vahaolana etseroa na andreraka ny saina amin'ny karama izay niraisinao io. Fa rehefa manatona an Jesosy ianao dia izy afaka hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao, afaka hamahany izany izy. Ary efa miandry anao ihany koa eny tompo e. Fa dinihako indray momantsay. Dia aza ela fanapahan-kevitra fa efa ela ny tompony miandry anao. Ary matoa zany andalo eto androany. Dia Andriamanitra mihitsy ny efa naniraka eto ihany koa. Fa tia mampahery anao tena atoloran'i Jesosy ary raisy dian'izao ny tompo. Asao dian'izao izy asa hiditra amin'ny fiainanao. Dia mahery izy ianao. Fa zakivy amin'izany intsony fa efa nanana ny zavatra rehetra. Eny ary fa ankoatran'izay mba inona ny vaovao nentinao tany e? Izao hoe manatanteraka ny asa fanompoana zao. Alleluia. Mino fa nampahery anao ny tantara-tsary kely ny arahana teo amin'izao fotoana zao dia hiditra amin'ny teny fampaherezana itsika hampahiten'Andriamanitra izay hampahery anasy ianao fa alohan'izany rehetrarehetra izany dia mangataka tompoko mba hipartazy ny live ary ihany kokoa mba manasa anao tena hoe aritra hatramin'ny farany miangavy an-tanandroa mihitsy mba tena hoe ho alefanao zao live zao satria amin'ny fotoana ianao mandefa n'izao live zao dia misy fiainan'olona miovany hampahery ny olona ary ihany kokoa hoe ianao manao ny asan'ny fanjakan'Andriamanitra mety amin'ny alalan'ny fikasihanao amin'ny alalan'ny fandefasanao zao live zao dia misy olona voakasika dia ianao ihany ahasoa anatin'izany amin'ny eo anatsihan'Andriamanitra dia namanao ihany kokoa voavonjy ao anatin'izany rehetrarehetra izany ka partage tompoko ny live-tsika hiditra amin'ny teny fampaherezana satsika amin'izao fotoana zao izay hitantsika ao amin'ny Isaia 9:7 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Isaia 9:7 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Izay ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mihainoa ianareo madipo izay lavitra ny famarinana. Ampanatoniko ny famarinako ka tsy ho lavitra intsony ary famonjeko tsy taredjetra fametraka famonjena aozionao sy voninahitro ho an'ny Israel. Alleluia. Zany ten'Andriamanitra fa alohan'ny tena hitondrana ny ten'Andriamanitra dia anaraka hira isika mba tena hoe orenesinao tokoa ny ten'Andriamanitra fa ten'Andriamanitra miasa aminako sy aminao anatin'izao ten'Andriamanitra izao. Anatin'izao teny izao dia tena hoe isy famangina manokana ho anako sy ho anao. Dia ndao antsika tompoko anaraka izao hira izao. Le Seigneur frappe à la porte. La Bible dit qu'il est à la porte. Et cet après-midi, il frappe dans notre porte, dans la porte de ton cœur, peut-être dans ta famille,
Peut-être tu l'as jamais dans ta vie, tu l'as jamais fait entrer dans ta vie. Tu l'as jamais appelé à venir dans la réalité de ta vie. Peut-être que jusqu'ici tu l'as regardé de loin. Tu dis, toi tu es Dieu, moi je suis le maître de ma vie. Ce soir, Dieu frappe à ta porte. Dieu frappe dans la porte de ton cœur. Il te cherche, il te désire. Être ton ami, être avec toi, prendre en charge ta vie, en charge. Il entre en action, il veut toucher ta vie, toucher ton cœur. Tu te dis oui, moi je suis fort, moi, Dieu, il restera dehors. Mais tu sais, quelqu'un qui parle comme ça, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Je peux te dire, Dieu peut être ton ami. Dieu peut être ton patron. Dieu peut être un père pour toi. Dieu peut être quelqu'un que tu n'auras jamais sans que tu le fasses entrer. Sans que tu le fasses entrer dans ta vie. Je ne sais pas si ça va se présenter encore cette opportunité. Mais Dieu tape dans la porte de ton cœur ce soir. Il le fait réellement. Quelques-uns d'entre vous ressentent ce que je dis. Quelques-uns d'entre vous ressentent et ne regardez pas ailleurs. Parce que c'est à toi, c'est ton cœur que Dieu touche. Show.
za Jesosy mangataka aminao Jesosy, mangataka Jesosy mandrosoa ianao, mandrosoa Jesosy eto amin'ity toerana ity Jesosy, mandrosoa Jesosy amin'ny fiainanay, mandrosoa Jesosy tsy misy zavatra miafina aminao, fantatrao ny fiainanay isan'andro, fantatrao Jesosy ninninona iainako amin'ny fiainako andavanandro, fantatrao zany. Midira Jesosy, midira Jesosy, dia miseho Jesosy. Alleluia. Ny tena minahakisy aminao eto Andriamanitra amin'ny alala zao teny zao. Zay efa lefa novakitsika teo. Mazana antsika indraindray kivy tanteraka ny amin'ny fiainana. Mazana antsika indraindray tena hoe antena anjakan'ny tsirariny. Fatadio fandroany dia ivoaka eto ny rany ho anasy ho anao. Na amin'ny asantsika araky ny vavaka efa nentin'ny ranadafetra teo dia efa minoy ianao fa azo famonjena, fanafahana, fanasitranana ihany kokoa, mino fa hampaheranao ihany kokoa ny lazako aminao amin'izao fotoana izao ho anao aloha izay hoe vaovao miditra ato anatin'izao fotoam-bavaka manaraka izao fotoam-bavaka izao ny teo faminaniana ato amin'ny fiangonana sankitera chrétien international amin'ity vola ity dia volan'ny rariny ity, volan'ny rariny dia ho anasy ho anao zany teny zany satria ianao koa anisan'ny fianakaviam-ben'ny ECI manaraka izao fotoam-bavaka izao ivoaka tokoa ny rariny ho anasy ho anao. Amin'ny fotoana antsika indraindray tena hoe mireraka ny saintsika, mieritreritra hoe aiza mety lalana ivoahana anatin'izao olana izao, aiza mety hoe isino famonjena. Indraindray tsika koa misy fotoana misy olona ihany mitory amintsika ny famonjen'Andriamanitra fa mihodiny tsika, minitsy malala isika, minitsika tena hoe tsy mahafantatra an'izany Andriamanitra izany, dia lasa tsika mandeha mitady any rehetra any mandany vola ndraindray ohatra misy aretina ohatra zao ao aminao, misy olona marary dia misy olona zao efa tena hoe teny aminao, misy olona zao tena hoe manambara aminao fa Jesosy rery any manasitrany. Ndraindray tsika maheno mihitsy ny eny amin'ny radio hoe toro teny hoe Jesosy mpanasitrana, efa nentin'i Jesosy teo ambony azo fijaliana ny aretina, dia mbola ndraindray tsika mbola mihodina ao anatin'izany teny zany dia lasa mandany vola any amin'ny dokotera. Ndraindray eny ilaina dokotera anehoana voninahitry n'Andriamanitra ny ndraindray, fa ny tena zava-doza ndraindray dia lasa mihitsy mandeha makany amin'ny mpanao mpisampy, lasa mihitsy ndraindray mandeha makany amin'ny mpanao fanafody gazy. Nefa tsarovy fa ao anatin'ny fotoana ianao mandeha any anatin'ireny dia misy zavatra hafa indray problema azonao akoatran'ny aretina izay efa misy eo aminao. Mahazo problema hafa indray ianao satria mitombo indray ny zavatra ao anatinao iny, ampidirany fanahy hafa indray zany ao anatinao. Tadio tsara ao anatin'ny baiboly fa misy an'izany mihitsy ny mpanompo sampy dia tena halan'Andriamanitra mihitsy. Nefa tsika ndraindray tena hoe manompo sampy mitsangatsanga ao anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny alalan'ireny fanompo-tsampy ireny, efa zany tena halan'Andriamanitra. Tsika hoe zanak'Andriamanitra, ndraindray tsika tena hoe mihodina amin'Andriamanitra mihitsy, mihodina tsy mahalala anazy fa mbola lasa ihany ny ditry fotsika ihany mbola ataontsika mandeha mitady solution any anatin'ireny zavatra tsy mahasoa, zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra ireny. Tadio anefa fa Andriamanitra efa mampanantona ny famonjeny ho anasy aminao, araka ny teneniny eto hoe tsy lavitra ny famarinany fa hampanantoniny, tsy ho lavitra aminako intsony ny famonjena, ary tsy taredretra intsony zany fa metraka an'izany famonjena zany ao ziony izy tsy ho voninahitra ho an'i Israela ozy izy. Zasy ianao ange zany teneny zany, zasy ianao zany hampanatona ny famonjena zany tsy taredretra aminasy aminao izy, fa maninona zasy ianao no mbola lasa mandany arenany amin'ireny zavatra tsy mahasoa. Tsarovy ange fa ny Andriamanitra sy ny Andriamanitra ao dia maheno fitarainanao rehefa fotoana ianao mitady anazy, rehefa fotoana ianao tena hoe
mivavaka aminazy fa tsy manao ditry fonao ianao hoe za tsy tia lalazany Andriamanitra fa ny anako ny volako no ampiasaiko za manana volako dia andao ihany ako andeha makany amin'ny dadalabe hijery hoe maninona so misy mamosavy so dia misy inona ahoana loatra ny avy zao aretina zao na hoe tsy aretina ihany kokoa fa hoe misy problème kokoa dia lasa ihany kokoa ianao mandeha makany hoe inona mampatonga zao olona zao dia tadio anefany fa miteny aminao fa azo olana ianao anatin'izany satria ny olona akaikinao ihany indraindray ny olona izay ndren'olona reny fa mamosavy ianao ny olona akaikinao ihany indraindray ny olona izay ndren'olona reny fa manao tsy mety aminao manisy ratsy aminao dia eo ianao amin'izay fotoana izay nitenenako anao mahazo problème ianao lasa miatakataka amin'ny olona ianao lasa matatahotra amin'ny olona ianao lasa ianao hoe tena hoe ahoana ny zany lasa ohatrany hoe tsy misy fihavanana amin'ny olona ntsony zany ianao nefany ndraindray ny olona tena hoe ndraindray ny olona tena hoe misy olona tokony afaka hanampy ianao anatin'ireny rehetrarehetra anatin'ny olana zay mahazo anao misy ndraindray tena hoe misy alefan'Andriamanitra fitaovana ho anao anatin'ireny dia lasa ohatrany hoe ianao rery zany lasa ohatrany hoe mavita tena zay le problème teneniko anao hoe lasa ianao rery lasa miavaka eo hoe tsisy ninina eo akaikinao fa ianao rery jera tsara nge hoe raha ohatra hoe misy zavatra zao ohatra hoe anankiray raha ity telefony ity zao ohatra hoe apetraka eto dia esoriko ity baiboly ity dia esorina nadafetra ihany kokoa ity telefona ny anankiray ity dia tsisy nininina tsony ao tsisy tsony zavatra ao avaratra tsisy tsony atsimo tsisy tsony atsinanana tsisy tsony andrefany dia ity telefony ity reriny ao sisany nefa ny mila famonjena izy amin'ny aretina mahazo anazy nefa izy mila vahaolana amin'ny olana mahazo anazy dia hoay zary ianao zany hoay zary zany ity telefony ity tsisy nizanizy afaka ho sarangotany ao dia ohatr'izany koa tsika ny amin'ny fiainana mila tsika manantona an'Andriamanitra fa Andriamanitra rery ihany ny vahaolana mila tsika miaino reny olona mitory teny amintsika ireny mila koa tsika tena hoe manaraka ny ten'Andriamanitra satria ten'Andriamanitra rery ihany nazahoantsika famonjena ity ten'Andriamanitra ity zany hoe ampanatony amintsika zany famonjena izany ny ten'Andriamanitra no ampanatony famarinana ny ten'Andriamanitra ny tena famarinana araka ny tenin' Jesosy zao rery ihany ozy izy no fiainana sy ny famarinana ary lalana Jesosy rery ihany ny lalana ivoahantsika ao anatin'ny olana Jesosy rery ihany no ahafahantsika mahazo an'izany rariny zany ny ten'Andriamanitra ihany azahoantsika famarinana hoe inona zany ny zavatra tokony ho ataontsika mba azahoantsika ny rariny ao anatin'ny ten'Andriamanitra ihany no ahafantarantsika zany ao anatin'ny baiboly ohatra zao fotsiny meko anao hoe misy ohatra manao zavatra tsy rariny aminao tena hitanao anefa hoe mariny ianao tamin'ilay izy nanana justifie zany ianao nanana famarinana zany ianao tamin'ny zavatra nataonao nefa ny zavatra niteneny ianao dia hoe tsy mety io nataonao io na hoe akokoa hoe tsy zany fa ianao mila manao ohatra zao mila anao mandeha manao anitsy ohatra hoe misy asa mafy zao ohatra mila ataonao konkoa izy teneny aminao dia nefa zany zavatra zany tena hoe tsy famarina satria hoe raha ohatra hoe ny zavatra anankiray no fanarana hoe ty zavatra fanarana dia mamaly an'iny ianao ohatra zao dia misy zavatra hoe mety hoaran'iny olo iny ianao na mety hoe tsy haiko izay fomba ho ataony aminao dia zany zao dia efa zavatra tsy rariny zany dia ten'Andriamanitra ihany anefa ny afaka manamarina antsika zany hoe magatafa endrena ohatra mila hoe atsoy dia valiko ianao zany zao ten'Andriamanitra hoe mila vavaka hoe miantso an'Andriamanitra hoe tena oka ianao Jesosy anjaka atao anatin'ity tsy rariny ity ohatra koa zao ten'Andriamanitra anankiray omena antsika ihany kokoa hoe Jehovah Andriamanitra ao no hiady ho anao fa ianao angina zany rehetrarehetra zao dia hoe zavatra afaka hoe afaka hijoroantsika ao anatin'ny famarinany ihany kokoa zao zany rehetrarehetra zao dia efa famonjena ho antsika zany ten'Andriamanitra zany ten'Andriamanitra zany tena famonjena ho antsika raha hoe tena hoe bangona ny zavatra rehetrarehetra zay voalaza teo dia hoe ten'Andriamanitra rery ihany ny famonjena efa mapetrany aminasy aminao zany
zao vavaka ataontsika zao zany a dia efa famonjena apetraka an'Andriamanitra aminasy aminao. Fa kosa tsika hoe mila manaiky an'Andriamanitra, mila manaiky ohatra zao hoe mitena an'io tenin'Andriamanitra io dia ohatsika tsy adipo hoe za tsy mitena lalaza fa ny anako ny anahy ihany no mariny, tsy maintsy mitena an'iny olo iny aho, tsy maintsy adivako iny olo iny satria manao tsy rariny aminako iny. Fa lasa tsy le tenin'Andriamanitra tsondray zany hoe mananatra tsika ao anatin'izany fa lasa hoe ditro fotsika indray. Lasa tsy miaina izay tenenin'Andriamanitra zany tsika fa lasa hoe izay tiantsika ihany ny ataontsika dia izay metimety amintsika ihany ny ataontsika. Dia nefa tadio tsara fa amin'izany fotoana zany dia tena miala amintsika Andriamanitra. Amin'izany fotoana zany dia tena hiataka amintsika izy satria vitanao ihany zany ny mombanao, vitanao ihany zany ny fiainanao, fa ndanary ianao zany manao ny ditro fonao mandeha izay ataonao. Tadio nefa ny ao anatin'izany rehetrarehetra fa mety misy zavatra ratsy azontsika, mety misy fampitenao, mety ihany kokoa misy fandravana zavatra ao, mety ihany kokoa mety isy mefara amin'ny fikasihan-tanana ohatra hoe ianao midoika be amin'iny olo iny, ohatra hoe andeha ianao doika amin'ilay olona ihany ianao dia lasa misy miakatra amin'ny feo dia eo fampisitony eo dia lasa misy ady fifampiadanina nefa zany aran'Andriamanitra zany. Tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy nefa izay zavatra rehetrarehetra zany ka alohantsika zany tena hoe hiatehitra ny tenin'Andriamanitra satria izy efa miteny fa mampanatony antsika ny teny ny famarinana le Jesosy zay lalana sy fiainana ny famarinana dia efa nomeny anasy anao, efa natolo anasy anao efa tamin'ny 4 arivo taona lasa. Dia aleo eketsika zany hoe Jesosy ho famarinana, izy ny fiainana, izy ny amerahany antsika, izy tena hoe hamonjy antsika ny amin'ny lafy rehetra, izy tena hoe hikarakara antsika ny amin'ny zavatra rehetra, dia tsy hodina amin'Andriamanitra isika fa tena hoe atoko tanteraka ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria izy tsy olombelona akory ka andaika fa marina amin'ny teniny izy. Efa izay zavatra rehetra lazainy dia tsy maintsy tanterahiny ary tsy maintsy efainy. Dia alohantsika tena hoe atehitra n'izany tanteraka. Dia mino ako fa mety hoe nampaheranao izay teny izay nampaherana ihany kokoa ilay izy satria amin'izao vanim-potoana izao dia tena sarotra zavatra misy ny olona dia tena tia tena tsotr'izao fotsiny dia tena manao tsy rariny aminao misy ny olona dia tena hoe ny anazy ihany ny fantany, ny anahy ihany, ny za ihany. Misy ny olona dia tena hoe manao an'izany dia tena hoe tsy mijery ny hafa-tsoa mihitsiny fa tena hoe manao zavatra tsy mety amin'ny manodidina anazy, tsy mety amin'ny olona manakaiky anazy dia mety hoe misy aran'izany ianao manaraka izao fotoam-bavaka izao fa tadio fa Andriamanitra efa monjy anasy ianao, Andriamanitra efa mandrotsaka ny famonjena, Andriamanitra efa mandrotsaka famarinana, ny voninahitry ny Andriamanitra efa meny anasy ianao satria zasy ianao ilay Israela tenena eto zasy ianao zany tenenin'izy resany zany androany dia mino fampahery anao zany teny zany mientinao hiatrehanao amin'ity mandritry ny teninandro ty hoe raha misy ny tsy rariny dia mivavaha. Alohantsika angataka famondrapo ary angataka ihany kokoa mba Andriamanitra hiditra tsehatra ny amin'ny zavatra rehetra tsy rariny izay miatra amintsika mba hamonjy antsika, mba tena hoe mandrotsaka famarinana, dia mba tena hoe iseho mihitsy ny famarinana rehetrarehetra mba hoe hiady ho antsika izy ao anatin'ireny situation izay sarotra nilovantsika ireny dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany efa madiva hifarana moa fotoanantsika fa omeko ny ranadafetra avy hatrany ny vavaka izay vavaka momba ny ala ranadafetra Etsika mbavaka ny mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao satria misy amin'izy ireo mety mbola hoe miasa mila hery izy ireo mba tena hoe tohanan'Andriamanitra hery misy ihany kokoa hoe andeha atory misy tsy mahita torony indray mba tena hoe Andriamanitra mihitsy ny ame toromaso ame nofo tsara avy aminazy fa tsy nofo ratsy ampitahotra dia omeko anao ny sehatra ary kokoa hisaotra an'Andriamanitra tamin'ny fotoana teto androany dia ndao tompoko eto izay anaty zavavaka izany. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika nomeny an'izay teniny izay dia misaotra mpanompony ihany konkoa izay nanaiky nampiasainy mitondra izay fampaherezana ho antsika izay teto androany izay. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao marana fotoana sadytsika hitondra-bavaka anao izay ho amin'ny alina izay ohatrehanao ity
ary koa moa raha misy ireo hoe mbola hiasa dia tinambavaka konkoa izy ireo mba omen'Andriamanitra hery avita ny asany a ho itinambavaka konkoa anao izay mety hoe tratrany sominina tsy fahitatory mba hahitatory amin'ity alina ity dia toatsika hivavaka amin'izao fotoana izao hoe asandrato feo anao raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany koa zahay mankasitraka ary misaotra betsaka dada satria mitahinao zahay teto amin'ity toerana androany ity indray mbola afaka anandray ny fampianarana afaka anandray ny teninao tamin'ny alalana zao live izao ianao dia tsy mitsahatra ary tsy mijanona ianao fa miasa ho anay mandrakariva ianao miasa anao zay asoa anay mandrakariva ianao dadako misaotra anao zay mankasitraka anao zay ary midera mankalaza anao amin'ny voninahitra anao zay ny amin'izao fitahina lehibe zay nomena ho anay tamin'ity fotoam-bavaka androany ity ankehitr'izay dada raha hitora mambavaka ary ametraka an'ireo rahalahy sy anambavonay ity androany alina ity ao re zay mety hoe atory eny misaotra anao amelohan'izany amin'ny anjelinao masina zay fahalefanao iambina sy hiaro azy ireo amin'ity alina ity ka mety olo-masomamy tomasom-piadanana ho azy ireo ianao amin'ity alina ity any koa dady ireo mety rahalahinay sy anambavonay zay mety hoe andro atandro andro atrehany an'izao amin'izao fotoana izao dia omenao hery ihany koa izy ireo iantrehany izy ireo miasan'izy ireo re zay mety hoe mbola hiasala ihany koa amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao zay mba omenao ny hery izy ireo avitan'izy ireo miasan'izy ireo ary mba tena hoe avokatra tokoa izy ireo amin'ny asa izay ataon'izy ireo dia misaotra sy mankasitraka ary midera sy mankalazanao zay dady amin'izao fotoana izao ny amin'ny fitiavanao sy fahasoavanao misaotra betsaka anao zay ny amin'ny fanahinao masina zay nampiasainao teto amin'ity fotoam-bavaka ity misaotra betsaka anao zay ny amin'ny teninao zay nalefanao tokoa satria naniraka ny teninao indray ianao androany amoaka ny rariny ary konkoa mitondra fanasitrana sy fanafana ho an'ny zanako rehetra dia aina ho an'izay mahazo tokoa ny teny ary fahasalamana ho an'oviny rehetra dia misaotra betsaka mankasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka za halleloia amen amen Alleluia, mankasitraka anao irana Davidra. Dia tapitra tompoko ny fotoanantsika dia ho tahin'ny tompo daholo tsika rehetra eny tokoa fahasoavana sy ny famindrapo ny anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetrandro lava eo an-trano Jehova isika. Amen. Tahin'Andriamanitra daholo tompoko.